Ny fifanarahana teo amin'ny MNP na ny Madagascar National Parks sy ny Airtel Madagascar ampizotra ny fifaneraserana eo amin'ny MNP eo amin'ny sehatra ny any ivelany moa no tena antony izao fiaraha-miasa izao ka dia inona fa ho maro no azo tombotsoa ao anatin'izany. Anamora ny fifandraisana eo amin'ireo ivitoeran'ny Madagascar National Parks manirana ny nosy sy ny foibe-ny eto Antananarivo sy ho fampahafantarana ireo ivitoerana ireo amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny internet ireo no antom-pisian'ny fifanarahana eo amin'ity toerana ity sy ny Airtel Madagascar izay nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny alarobia lasa teo ny fisiny teny Ambatobe tamin'ny alalan'ny fanaovana soniny fiaraha-miasa. Izay rehetra izay dia tafiditra amin'ny ezaka ny rotoa tamin'ny fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara avokoa. Raha antsika mahafantatra fa ny fiarovana ny alan-javaboary dia zava-dehibe amin'ny mponina sy ny firenena iray satria raha tsy resaka fa tsy ny tombotsoa azo avy amin'ny tontolo iainana raha antsika mahafantatra fa ny fisian'ny ala, fisian'ny zava-maniry dia manampy amin'ny fananana tontolo iainana madio, rivotra madio dia zava-dehibe tokoa fiarovana ny alan-javaboary. Eo koa ny lafiny ara-ekônomika izay fantatritsika fa ny fizahan-tany dia mampidi-bola amin'ny firenena anankiray. Raha tsy resaka tsy ny hoe ao Maorisy ohatra ny 10% ny fidiram-bola amin'ny firenena dia avy amin'ny fizahan-tany. Zava-dehibe ny fisian'ny alan-javaboary eo amin'ny resaka fizahan-tany. Izay mahatonga ny orinasa Airtel izay orinasa tompon'andraikitra nanoana ny antson'ny MNP ary nanao ny fiaraha-mionantoka amin'ny fampiroboroboana sy ny fitantanana ny alan-javaboary eto Madagasikara. Andan'izay dia manana eritreritra anokatra tetika sagoavana ametrahana ny tambazotra Airtel eny anivon'ireo ivitoeran'ny Madagascar National Parks mbola tsy manana izany ity toeram-pifandraisan-davitra ity. Tanjona ny anampy ireo tanàna manakaiky azy ireny mba tsy ho lavitra andrena intsony. Olona 700 mahery amin'izao fotoana izao no miasa eo amin'ny MNP amin'ny fiarovana ireo valan-javaboary manerana ny Madagasikara izay manodidina ny 3 alina sy 1 hetsy isan-taona kosa ny mpizahatany tonga mitsidika ireny valan-javaboary arovana ireny. Iny fanadihadiana ihany koa tompoko lasa toko vavy ndeha isarahantsika ary amin'ity androndroany ity ny fanambarana izay niroson'ny HVM no isan'ny tena tamintsika fanambarana izay nanasongadinan'izy ireo ny hiovan'ny HVM ao antoko politika Atsoatse. Ho amin'ny rapitso indray ny fotoana antsika manaraka tompoko lasa toko vavy mametraka ny veloma mandrapitafa.